taranja basketball ny fedinany tompon-dakan'ny ranomasimbe indiana ho an'ireo ekipa tompon-daka dia nitafa tamin'ny mpanao gazety zareo avy eo amin'ny fédération malagasy ny taranja basketball nitondra fanazavana indrindra mikasika ity faninanana ity. Ambom-pionan'ny basket aty amin'ny faritry ny ranomasimbe indiana indray eto amintsika ny enina ka hatramin'ny 1 oktobra ho avy zao. Fantatra tokoa mantsy fa atao eto amintsika ao anatin'ny fotoana io ny andiany 5 ny fedinany amboaran'ny ranomasimbe indiana ho an'ny ekipa tompon-daka sokajy lahy sy vavy. Ifaninanana io ihany koa dia tafiditra amin'ny fifanitsanany ny andiany 20 amin'ny fedinany amboaran'ny Afrika ho an'ny ekipa tompon-daka sokajy vehivavy sy andiany 30 ho an'ny sokajy lehilahy ataony Angola. Hatreto aloha dia nilaza andeha efa solotena avokoa i Mayotte, Maurice, Seychelles ary Comore, mety soa avokoa sary zareo Réunionnais. Ho an'ny malagasy manokana dia ekipa roa sokajy lehilahy miampy sokajy vehivavy roa no isolotenantsika amin'ity fifaninanana régional ity. Eo aloha ny Askuta Atsinanana izay tompon-daka nasionaly farany ho an'ny sokajy lehilahy. Ho an'ity ekipa ity dia fanondroany amin'ny zone handray anjara amin'ny CCCOI izy ireo. Efa niatrika izany tokoa mantsy ny ekipa n'Atsinanana tamin'ny roa taona lasa. Anampy azy ireo amin'ity sokajy lehilahy ity ihany ny ekipan'ny gendarmerie pirenena na ny GNBC. Ho an'ny sokajy vehivavy indray dia ny GCSA Analamanga tompon-daka farany sy ny Fandrefiala no hiaro ny voninay pirenena. Raha ny tokony izy moa dia ny ekipa ny Sebam Boeny izay tompon-daka lefitra tamin'ny taona 2014 no ekipa faharoa ho an'ny vehivavy malagasy. Noho ny olana anatiny misy ao amin'ity club ity anefa dia mety sy afaka andray anjara izy ireo ka nosoloana ny ekipan'ny Fandrefiala. Ny tanterahana ny alarobia atoandro teo tetsy amin'ny hôtel Colbert Antaninarenina moa ny fionana tamin'ny mpanao gazety nataon'ny fédération malagasy ny taranja basketball ity sy ny telo mampanoana azy hoentina hampahafantarana izany hetsika goavana izany. Nampahafantarana tamin'ity fotoana ity ihany koa fa ny fiadidiana ny Repoblika Malagasy dia ihany hetsika.